voninahitra ho an'Andriamanitra rery andray no ahafahantsika miaona indray ao anatin'ity fandaharana mivantana ty androany. Tena hoe isaorana ny tompo mialohan'ny zavatra rehetra dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray. N'aiza n'aiza no misy ianao manaraka an'izao fandaharana izao dia manonona fiadanan'ny tompo ny fanatrian'Andriamanitra feno amin'ny isan-tokantrano amin'ireo toerana rehetra izay anarahanao indray ny fandaharana. Tena isaorana ny tompo satria tena tsapa hoe lehibe ny fitiavana, fa raha ny zava-nisy dia saika hoe tsy anana fandaharantsika androany, kanefa dia isaorana ny tompo nanokatra lalana, dia isaorana ny mpanompon'izay nampiasainy namatsy dia vita soamatsara ny telefona androany dia afaka nanao direct soamatsarantsika. Ialana tsiny satria somary nahemotra kely ny fotoana androany azony, efa taraiky be aho vao vita ny telefona, efa hariva dia hariva izay vao tonga ato an-trano hanomana ny rehetrarehetra, fa mino aho fa aleo ara hoe tara kely toy izay tsy misy mihitsy. Mino aho fa efa dodina antsika hanaraka ny fandaharana indray, araka ny lohahevitra izay efa nozaraina amintsika androany dia hoe hijery indray tsika androany mahakasika ny nofy manodidina ny zazakely. Izay no hojerevantsika androany, fa mialohan'ny zavatra rehetra dia angatahaka ianao izara ny fandaharana, anaparitrika ny fandaharana ny amin'izay rehetra olona tokony handrian'izany, satria tena be da be ny olona riavana no ringana noho ny tsy hifampiany fahalalana. Dia miangavy ianao izara ny fandaharana amin'ireo manodidina indray androany mba ahafahantsika miray fo miray saina atao fanatrian'Andriamanitra indray ao anatin'ity anio ity. Izay no ela fa hiaraka hivavaka aloha isika hitondra ny fotoana indray koa eo anatrehan'ny tompo mba tena hoe ny famindram-pony sy ny fahasoavany no ameny indray amin'izao fandaharana izao, indray no andrakotra ary ny fanamasina no hitarika antsika. Izay no ela fa hiaraka hivavaka aloha isika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao indray izay satria ny fahasoavanao Andriamanitra mbola ahafahanay indray mijoro eto amin'ny fanatrianao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao alina izao. Misaotra tompony amin'ny fotoana rehetra satria ninina ireo karazana sakatsakana, ninina ireo karazana fandipandrika ataon'ny fahavalo, ireo karazana sopatsopatra Jesosy, ny amin'ny fitaovana, ny amin'ny telefona, dia misaotra Jesosy fa nanokatra lalana ianao androany, satria Andriamanitra miasa dia tsisy mahasakana ianao. Dia afaka indray izay mbola miaona ao anatin'izao fandaharana izao, afaka indray izay Jesosy miaraka eto atsapa amin'ny fanatrianao, dia androany izay manandratra anao Andriamanitra, dia ianao ilay avy indrindra, aoka ianao ny sandratra androany, aoka ianao Jehovah Tompomarina no anjaka feno ao anatin'izao fotoana izao, aoka ny ranao andrakotra anay, andrakotra ny isan-tokantrano, andrakotra ny toerana rehetra izay misy ny tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao. Dia ny ranao Jesosy hamaritra an'ireo fanahy mpitroka hery, mpitroka rà, mpitroka vavaka rehetra, ny ranao hamotika sy handrava ny asa amin'ny maizina rehetra, ireo fanahy mivesatra sy ny sarotsarona rehetra, ny ranao hanala ny fampetipetena sy ny loto rehetra Jesosy, fa mba tena ahafahanay matsapa amin'ny fanatrianao kosa indray androany. Dia misandrata indray ianao, raisy ny toeranao androany, fa ianao no atsoinay, ny anaranao no ivorianay Jesosy, dia aoka ny fahazavanao indray amirapiratra amin'izao fandaharana izao. Ny ositra ho fanamasinao hiasa feno, na amin'ny sary na amin'ny feo Jesosy, hiasa feno amin'ny connexion, hiasa feno amin'ny elektricité, mba tsisy tambana izany androany, fa tena hoe hizotra ilamina tsara. Ianao ny hampangina ny tabataba rehetra koa Jesosy, fa tena hoe ao anaty fitsaharana eo amin'ny fanatrianao. Izay no ilainay androany. Dia tario ilay fanamasina androany, mamindrafony amin'izay loto rehetra, mamindrafony amin'ny tempo ratsy rehetra, mamindrafony amin'ny vesatra rehetra. Mety misy Jesosy nandalo ady na mainta amin'ity anio ity, mamindrafo Jesosy aoka tsy ho sakana izany androany, ahafahany matsapa amin'ny fanatrianao ao anatin'izao fandaharana izao. Fa tena handray zavatra eto indray izy androany Jesosy,
andray herindray izy androany, andray fiainana indray izy androany, andray fanafana sy fanasitsana indray izy androany ho vonaitry ny anaranao. Mamindrafo Jesosy, ninona mety toe-po, ninona mety toe-tsaina, ninona mety toe-panahy, ny fomba fihetsika ny teniteny foana rehetra, mamindrafo Jesosy aoka ny ranao anajioanay. Dia amasiny indray izay tsirairay avy, amasiny isa-tokantrano, amasiny isan'ny ankolana, isa-mpianakaviana, ahafahan'ny tsirairay avy indray Jesosy mahatsapa ny fanatrehanao ao anatin'izao alina izao. Dia misaotra tompony amin'ny fotoana izay omenao anay indray androany. Ianao fanamasina ny tarika androany, amasiny ny vavako Jesosy mba tsy ho teny hoahana hoe araky ny fahalalako sy ny fahaizako fotsiny, fa tena ianao fanamasina ny asa androany. Ianao ny ampatsiahany zavatra rehetra koa Jesosy, satria ianao ny efa nampahery nahatonga nahajoro eto androany. Dia ianao aminao kiasa Jesosy malala mba ho vonaitry ny aranao ny zavatra rehetra. Fa ireo karazana fanaratsy rehetra kosa, ireo fanatoromaso, ireo fanapandreborety, afatra amin'ny ranontsosy, potena sy ravana amin'ny ranontsosy, ny fitaovam-piadiana rehetra foronareo amelezana anay, anelingelelina fandara, ireo karazana fahavalon'ny fandarana rehetra afatotra amin'ny rano Jesosy, ireo mpitsikilokilo sy mpanara-maso rehetra, mpiatsara velatsy rehetra afatotra amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely tsy manam-pahefana. Foka Jesosy tena hoe ny fanamasinao hiasa eto ianao nitarika anay ho anatra kasitrahana eo anatrehanao ny zavatra rehetra ataonay eto, ary hitondra fiainana ho an'izay tena zanakao malalanao tokoa Jehovandriamanitra ray. Dia misandrata indray ianao Jehovatopo maro amin'ny anaran'i Jesosy fa izay kosa manolana ny ranao mandrakotra anay tsirairay avy, ary miaro anay amin'ny valifatiny Satana rehetra ho vonaitry ny aranao. Dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen, amen, amen. Mamerina fiarabahana ho antsika indray izay mety hoe izao vao tafiditra manaraka ny fandaharana, miarabantsika rehetra koa tratran'ny volana Ao izay manomboka androany tena hoe hitahanao manokana ny Andriamanitra ao anatin'ity volana Ao ity tena ho fotoam-pijinjana ho anao ane ny volana Ao hijinjanao izay rehetra nafafinao teo anatrehan'ny Tompo, araka ny teny hoe namafy ampitomana iny izy dia hijinja am-pifaliana, mba tena hoe vonaitry ny anarany ange ny antony fifalianao. Dia tsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho salama sady ambinina ianao tahaka ny hitahina ny ara-panahinao dia ho tahina koa ny ara-nofinao ao anatin'ity volana Aogositra ity. Androany tsika dia hijery araka ny fandresahana teo ny nofy mahakasika ny zazakely. Ny araka ny teneniko foana, raha efa mpanaraka fandaraka ianao dia matetika za dia efa miteny foana hoe ny nofy dia tena zava-dehibe, ny nofy dia mila traitena tsara foana, ny nofy dia tsy azo atao kitoto, fa ny nofy dia fomba anankiray hitenenan'Andriamanitra amintsika. Araka ny voalaza ao amin'ny Joba 7:30 andiny 4:40 ka hatramin'ny 7:40 dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy fanao ray hozy izy izay tenenan'Andriamanitra, roa ara hozy izy fa tsy heverin'ny olona, dia ny nofy sy ny tsindrimandry rehefa matory ao am-pandrinan'ny olona. Dia io hoentin'Andriamanitra mampitandrina antsika, io ny entin'Andriamanitra mampafantatra antsika. Rehefa mivavaka tsika mangataka zavatra amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra mamaly antsika. Dikan'izany tena ilaitsika ny manana ny atao hoe sensibilité spirituelle, ahatonga antsika hitandrina ny nofitsika. Ohatra izao hoe raha Josefa sy Maria ange nanao kitoto tamin'ny nofy, tsisy an'izany Jesosy zany, tsisy an'izany famonjena zany, fa tao anatiny fahitana nisy anjely ny teny hoe miala eto nareo dia makanesa any Betlehema, satria ny ankizy kely rehetra latsaka roa taona ho vonoan'i Herode. Fa raha tsy nitandrina Maria sy Josefa dia tapaka loto koa zany Jesosy, dia tsisy famonjena. Tahaka izany koa Pilato, rehefa tonga ny fotoana izay anolorana an'i Jesosy dia nanofy ny vadin'i Pilato, dia niteny tamin'ny Pilato vadiny mihitsy ny ramatoa hoe tandremo izy aza manao na inona amin'izany lehilahy zany ianao, fa nampatahotra be ihany izy nanofisako azy any naraina.
Zany hoe nafantatra izy hoe tena tsy rariny ty zavatra atao amin'ity Jesosy ty, dia niteny mihitsy izy hoe tandremo aza manao zavatra mahakasika an'io lehilahy io ianao. Dia inona natao amin'ny Pilato? Nakarana izy dia nanasa tanana mba tsy ho adinina aminy ny rahan'i Jesosy. Ohatran'izany koa fa raha ho fantatritsika tsara ny tantara. Rehefa novan'i Josefa ny nofy dia 7 taona mahavokatra sy ny 7 taona mosare. Zany hoe ny nofy na tany amin'ny testameta taloha na ny amin'ny testameta vaovao dia zavatra tena tokony traitena. Tsy anaram-piangonana no manambara nofy fa ny mampalahelo. Lasa tsisy miresaka nofy intsony any am-piangonana. Fa androany amin'ny teny ianao tena zanak'Andriamanitra io, mila mifoy ianao. Mety tsy misy mampianatra an'izany any am-piangonanao, fa za miteny ianao, mila mianatra tsika ao anatin'ny langage na nofy, fomba fanambaran'Andriamanitra zavatra amin'ny alalan'ny nofy. Dia izay indrindra mahatonga antsika androany hijery indray ny nofy mahakasika ny zazakely na ankizikely. Dia eto te hiteny anao arak'izay azo atao dia izao, mandraisa ianao noty. Rehefa ireo fampianarana momba ny nofy ireo za tena miteny mihitsiny, farafaratsy ny momba ny nofy, fa raha azo atao ireo fampianarana rehetra dia manana cahier, manana ianao agenda, dia manoratra mihitsy ianao dia mandika, mba tsy hahatonga anao esaky ny manofy ianao dia mbola hiverina ny tany amiko indray nefa ny zavatra efa nampianarantsika. Fa mila ianarana le izy, mila tadidiana le izy. Dia ny anankiray koa manamafy kely an'ity satria niova ny fomba fiasan'ny zareo ato amin'ny Meta, ato amin'ny Facebook. Dia ny vidéo rehetra direct ohatran'izao rehefa tapitra indray volana dia supprimeny. Dikan'izany ezaho ny manao téléchargement ny vidéo rehetra izay hitanao mba tonga anao manana foana. Mitélécharger anao à partir an'ireny application téléchargeur vidéo Facebook ireny, dia amin'izay anao manana. Satria mbola raha manokana zany ny anaty, tsy maintsy ho ataoko ilay izy fa mbola be da be ny ilana ao anatin'ilay izy, na ny fotoana na ny connexion averina republiena tsirairay, averina tsirairay ireo vidéo rehetra izay ny télécharger. Ka mangavy anao arak'izay azo atao dia mba téléchargeo amin'izay anao manana. Izay no ela fa hiditra avy hatranintsika ao anatin'ny nofy mahakasika ny zazakely. Ny zazakely voalaza eto dia mety hoe zaza vao teraka, mbola zazakely, zaza eo amin'ny 2 taona, 4 taona, 5 taona angamba farafabetsany. Manodidina an'io zany le atao hoe ankizikely, zazakely izay resahana eto. Nefa mety misy taona mety hoe mihoatra kelin'izay, fa ianao no mahita anazy. Dia tiako tenenina koa hoe ny nofy tsy hoe détail fa karazana ossature amin'ny ambangovangony, amin'ny ankapobeny. Dia ao anatin'ny nofy ianao misy mitsofoka amin'ny détail io dia arakaraka ny zavatra misy ao anatiny io arakaraka ny fomba zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao dia arakaraka an'izay ny nofinao. Fa rehefa ohatran'ireny dia izao mifantoka, dia mivavaka, dia anontaniana Jesosy hoe inona ny tena dikany, inona ny tena anton'le nofy angatana amin'ny fanazavana. Rehefa mbola tsy azonao io dia confirmeny io, Andriamanitra tena manao teny miverimberina, mbola averina indray rapitso amin'ny fomba hafa indray mandra-pahazahoanao izay tiany ambara aminao rehefa tena mangetaheta ianao dia hiaino azy. Ny nofy zazakely amin'ny ankapobeny, ny nofy fahaterahana dia midika zavatra tsara foana matetika. Raha manofy ianao hoe teraka any amin'ny maternité dia nofy manambara izay hoe misy andraikitra vaovao izay raisinao indray. Raha manofy ianao hoe manofy ny teraka dia tena fambara tsara izay, satria ny nofy fahaterahana dia midika hoe tanteraka ilay zavatra izay ataonao misy fitahiana izay ho azonao. Raha ohatra kosa nefa ka hoe manofy ianao miteraka
miteraka nefa ny tsy zaza le nateraka ao, tsy zaza fa mety hoe zavatra hafa, mety hoe loto, mety hoe ino. De raha vao zay indray de karazana délivrance zany, satria nisy zavatra tsy nety tao amin'ny kibonao tao. Nisy olona zao vao niresaka tamiko omaly, manofy izy hoe niteraka voalavo, zany hoe nisy fanampanimba tany anatin'ny tovany tany. De rehefa tena mifofotra mivavaka izy a, de mivoaka reny, de mialy reny. Karazana délivrance zany. Raha ohatra ka manofy indray ianao hoe misy olona manolotra zazanao, indrindra raha hoe olona manolotra zazanao, mivoaka avy any anaty rano le olona manolotra zazahoanao, de taddio fa reny ny atao hoe charge maléfique. Zany hoe avy any anatiny tontolon'ny rano sy ny zazavavin'ny rano zany, de manome anao karazana inona filazan'izany, charge maléfique. Zany hoe lasa zioga ho anao, manome zioga anao, manandevo anao, mampahory anao. Zay ny dikan'iny zaza iny zay omeny anao iny. Raha ohatra indray ianao ka manofy hoe mitondra, mitrotro zaza, de le zaza manao maloto, zany hoe manao kaka de voy ianao, dikan'izay de zao hoe misy karazana fanamaimbona anao, misy karazana fanaratsiana anao, misy karazana souillure zany any amin'ny tontolo ara-panahiny manjoanao. De io mahatonga fanilikiliana, io mahatonga fankahalana, mahatonga fitsaratsarana, mahatonga anao tsy afaka indray ny anjara voatendrinao io, satria maloto ianao. De rehefa ohatr'ireny zany raha vao manofy ohatr'izay ianao, de mila ifonana, mila potehana. Rehefa ratsy ho any nofy de mila potehana. Fa saingy mianatra ohatr'izao ianao de fantatrao hoe inona ny ratsy, inona ny tsara. De rehefa ratsy le izy de potehana, de ravana mba tsy ho ambinina, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana. Raha ohatra indray ianao manofy hoe mitondra zaza anankiray nefa maty le izy de dikan'izany misy fanahy-fahafatesana zany. Misy fanahy-fahafatesana zany manafika anao, misy fanahy-fahafatesana zany miôdiôdy eo amin'ny fiainanao. De ohatr'izay koa, raha ohatra ka mitondra zazakely ianao marary, mitrotro zazakely ianao de hoe marary le zaza, zay no ao anatin'ny nofinao. Dikan'izany misy karazana fanahiny fanaviana, fanahana rofy sy aretina mitady hanafika anao. De rehefa ohatr'ireny mila mitandrina isika. Raha vao zay zany no azonao nofy, de efa mbary zay hoe mila mitandrina, hoe mety mila makaina angambany ianao, fa fambary zay hoe mananontanyna ny aretina raha tsy mitandrina. Raha manofy indray ianao hoe mitondra zaza, de avy eo ny zaza trotronao iny de latsaka amin'ny tany, manambara zay hoe very le fitahiana tokony raisinao. Satria ny zazakely de manambara foana hoe fitahiana. De raha vao zazakely ny trotronao ka latsaka, de manambara zay hoe very le fitahiana zay tokony ho raisinao. Raha manofy indray ianao zazakely tsy misy tarehy, indraindray misy zavatra ohatr'izany manofy ianao manofy zazakely fa tsy misy tarehy, zany hoe tsy identifiable mihitsy zany ny tarehan'le zaza. Raha vao zay de manambara zay hoe misy fanafiana any amin'ny tontolon'ny fanaratsy, any amin'ny monde des ténèbres any. Misy karazana fanafiana avy any io, misy karazana planina ny fahavalo ao ambadika amin'ny fiainanao. Planina ny satana mitady hamotika anao, de mila ravany reny, mila foanany reny, mila fomaraina ianao mamotrika an'ireny, fa tsy afito ianao vao ifo de ny planina ny fahavalo mitateraka ny fiainanao. Fa mila mifomaraina ianao, de mila manohitra zay rehetra nafafy ny fahavalo tao anatin'ny toromasonao.
Manaraka dia izao, raha ohatra ka manofy zazakely mitomany, ny zazakely mitomany a dia manambara alahelo, manambara fasorosorenana, manambara inona zany, manambara fiferotanaina, fasorosorenana, fahoriana, fangidiana, manambara hoe tsisy miraharay ianao, fa na mitondra fanilikiliana, fa na mitondra anao amin'ny fanaovana tsinotsinona, raha vao izay nofinao. Dia rehefa mamotika andreo zany ianao dia mila mangataka ianao ny fanahy fifaliana, izay mifanohitra amindreo no atsoinao rehefa vita ny vavaka manapotika andreo, dia atsoinao fanahy fifaliana, atsoinao fanahy fanangalana, atsoinao ny osotry ny fahitampitiny sy ny fanavahana, dia rava nitetiky ny fahavalo. Indraindray ianao misy zavatra angatahanao, indraindray ianao te hitady asa, indraindray ianao efa misy zavatra andrasanao, dia gaga ianao fa tsy tonga foana ilay izy, dia rehefa mivavaka ianao dia nefa ny zavatra ohatr'izany azonao nofy, dia izay zany ny dikany mahatonga an'ilay izy tsy azonao. Izay ny zavatra ambaran'Andriamanitra aminao hoe misy zavatra ohatr'izao any atao aminao any amin'ny tontolo ara-panahiny, dia mila mamotika ianao. Fa za miteny ianao, indraindray tsika ohatry ny hoe varim-bariana ve, fa tena tsotra nge ilay izy indraindray, tena tsapa ilay izy hoe tena tsotra, rehefa tena hoe mandeha eo ambany fitarian'ny fanamasina tsika, dia tena tsotra dia azontsika ny hevitr'Andriamanitra omeny fahatakarany tsika, dia lasa mandresy foana tsika, dia mahafinaritra be. Fa mila tena miezaka tsika ry havana, mila tena mifantoka tsika, ary indrindrandrindra mila miezaka tsika matadidy ny nofontsika, miala amin'ireo karazana fandotona maso amin'ny resaka film horonan-tsary be da be, amin'ireo karazana resadresaka mandoto ny sofina fosafosa, ireo karazana commérage, bavardage rehetra, mila miezaka tsika miala amin'ireny. Fa raha vao mbola reny mameno fiainantsika, tsy mahatadidy nofo zany tsika. Nefa ny nofony tena sekre manambara sy rehetra antony zavatra misy marina eo fiainantsika. Mitohy tsika raha ohatra indray ianao manofo hoe mitrotro, ohatra ny hoe io ilay zaza dia bataina ohatra izao, dia zaza falifaly be, zaza mitsikitsiky be, dia manambara izay hoe misy fanomboana vaovao indray eo amin'ny fiainanao, misy fifaliana, misy fahasambarana eo anivon'ny fianakaviana. Izay indray ny dikan'izay. Raha ohatra indray ianao manofo hoe bevoka ianao dia afaka ilay zaza, dia manambara izay hoe very ilay fitahiana, nandamoka ilay fitahiana, tsy naomby ilay fitahiana. Raha ohatra ianao manofo hoe mitotro zaza totronao dia matory be ilay zaza, iny dia manambara fifaliana, manambara fitsaharana, manambara fiadanam-po, manambara iny hoe raha misy zavatra nangatahanao tamin'Andriamanitra dia oke mivalina. Dia rehefa manofo ohatr'izay zany ianao dia manao vavaka ianao hoe Jesosy atario satria misaotra anao fa efa nambaranao tamiko fa ho ataonao ny zavatra nangatahako, dia tario amin'ny fanamasinao arovy amin'ny loza sy ny fandrika, mba tsy hahatonga ho fandrika ho an'ny tenako noho ny amin'ny valim-bavaka izay efa horaisiko. Dia tehirizo Jesosy, vavaka ohatr'izany zany mila ataontsika, ahatonga antsika sy valim-bariana, satria rehefa oke io any an-danitra dia tsy maintsy oke eo aty ambony tany. Fa mila mandray hery kosa nefa tsika miditra ao anatiny io, afatsika tena hoe tafiditra ao anatiny planina an'Andriamanitra. Raha manofo indray ianao hoe nanadino an'ilay zaza, ohatra hoe mandeha eny ianao dia tsy hitanao ilay zaza, adininao ilay zaza, io zany dia manambara olana, manambara olana io, olana ara-pifandraisana
zafady a manambara karazana famajiana fivadiam-pitokisana manambara fanilokiliana raha vao le zaza zany no anofisinao hoe adino de dikan'izany ohatrany hoe enao no adino ianao no tiany ho ambara hoe adino ianao ohatrany hoe tsy raha en'olona zany ianao mamadika anao ny olona akaiky anao ary manilokilika anao raha manofy indray tsika hoe mampinono zaza ity de tena zavatra tena ratsy a nefa matetika de misy olona manofy an'ity tadidrio fa ny nono a de ny zavatra zay tsara indrindra am'izay hoan'ny reny a voafantana no makany amin'ny nono de iny no sotrony zazakely de raha ohatra ka manofy tsika hoe mampinono ao anatin'ny alina de ny dikan'izany ny zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ny zavatra mamy eo amin'ny fiainanao a de troana fanampitroka fitahina fanampangalatra fitahina matetika tia koa de manambara hoe indrindra raha olona tratra amin'ny fanahy manambady ianao de avy eo ianao manofy hoe mampinono de dikan'izany a efa manana zanaka ara-panahy zany ianao tsy angano zany zavatra tenenyko atsika zany a zavatra tena nisy zany tao anatina asan'Andriamanitra misy ankizy vavy mbola virjiny fa tratrany atao hoe fanahy manambady de manofy mampinono foana izy amin'ny alina manofy maheno zaza mitomany foana izy amin'ny alina soarana moa ny tompo fefa afaka izy fa zany zavatra nofisiny de ny mahagaga de zao tena mandrotsy ny nonony tena misy ronono ny nonony nefa n'izy olona mbola tsy niteraka izy tsy mbola niaraka amin'ny lehilahy ny tiako tenena amintsika de zao aza varina tsika fa ny tontolo ny ara-panahy no mamaritra ny tontolo hita maso zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe arakaraka ny tahina ny ara-panahynao ny tahina ny ara-nofinao fa tsy famadika mandrakizay ho io de raha voavarim-barintsika de lasa pitehan'ny fahavalo raha manofy indray tsika hoe milalao miaraka amin'ny ankizitsika io de manambara karazana fanahiny tsy fahamatorana fanahiny fahatarana fanahiny fahavarim-barianana de fantatsika zany mila potehany reny de mangataka tsika fifantoana mila potehany reny de mangataka tsika esprit de prise de conscience indray de motivation mila n'izany afana miady amindreo afana mandroso raha ohatra ianao ka manofy hoe nitady zazakely ony ianao de tsy hita mihitsy n'le zazakely ohatrany hoe nisy zazavery zany de tediavinao de tsy hitanao mihitsy n'le zaza dikan'izany a io zaza io misy karazana fanahy fahafatesana mananotanina amin'io zaza io ary ty ny zavatra tiako tenena amintsika tsy hoe zazakely any fa raha vao anaty nofy mihitsy ianao ka misy olona tediavinao de tsy hita dikan'izany a ny fanahiny olona io efa vo capturé any ambadimbadika any efa misy zavatra mahazo an'io any amin'ny tontolo ara-panahy any ambadimbadika any zafady de raha vao tsy mitandriny tsika raha vao tsy miditra ny selatra tsika ao anatin'ny vavaka mitondra mbavaka ny olona iny de misy zavatra mitranga avy eo mahazo any olona io fa tsika no ampitandreman'Andriamanitra ahafahatsika mitondra mbavaka n'ireny olona reny satria Andriamanitra tena mila tily mpiambina manoloana ny vahoaka rehetra zay manodidina atsika raha manofy ianao ndray hoe ianao efa olon-dehibe io ianao amin'ny taonanao io de manofy ianao hoe lasa zazakely na hoe
manofy ianao hoe olona anankiray dia tsy izy amin'ny taonanao ny azonao nofy fa izy zazakely dia misy karazana fanahy fitotongana-piainana io, fanahy tsy famatorana io, fanahy fiemorana io. Zany hoe lasa tahaka ny zaza ny olona, lasa olona tsy matotra any amin'ny tontolo ara-panahy, lasa misy fahatarana rehefa avy eo ny fiainana. Dia mila potehintsika ireny, mila ravahantsika arakaraka an'izay. Raha ohatra indray ianao ka manofy hoe misy zaza hiaran-doza na hoe mitady hiaran-doza, nisy fotoana zao za manofy dia mitrotro an'le zaza hono le reniny dia omeny siligoma le zaza dia saika kenda, dia nalaiko tonga dia vonjeko dia nalako le siligoma dia tsy kenda le zaza. Raha vao mamonjy zaza zany ianao, tandindomin-doza le zaza fa vao vonjinao, dia manambara zay hoe ianao ho tafavoaka amin'io problemanao io. Misy zavatra lalovanao anatin'io fotoana io, misy zavatsarotra atrehanao, fa raha manofy ohatran'izay ianao dia izay no manambara hoe ho afaka ianao, ho tafavoaka soamantsara ianao ao anatin'io olana izay mahazonao io. Manaraka, raha ohatra ianao ka manofy mahita ankizy be da be, ankizy be da be ny hitanao anaty nofy, indrindra hoe mikorontana be da be, ankizy milalao, ankizy manao zavatra na izany na tsy izany, ny nofy mahita olona be da be dia tsy dia tsara mihitsy ny foana. Dia raha ohatra zany ka ankizy be da be no azonao nofy dia misy ny atao hoe esprit de malchance, fanana malchance zany no mitady anarakaraka anao. Dia mila potehintsika le izy, dia mila solointsika mba tsy izay no hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Raha manofy indray ianao hoe miteraka kambana, indraindray tsika manofy dia hoe miteraka kambana, dia izay manambara hoe azo fitahiana anankiroa ianao, azo fitahiana double ianao na hoe indroa miantaona. Raha manofy ianao hoe malolo kosona zazakely dia dikan'izay dia za hoe manomboka manadio fiainam-panahinao ianao, manomboka manala izay zavatra rehetra maloto tsy araka sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao, manomboka mandamina fiainam-panahy ianao mba tonga anao handray fitahiana. Dia ny farany dia za hoe zafady alohan'ny farany kay, raha misy hoe manofy ianao, na nitenitsika teo hoe manofy zaza mitomany, fa ity anankiray ity indray zaza entin'olona, manofy ianao hoe misy zaza totron'olona na tantanan'ny olona, dia le zaza mitomany anaraka anao, mitomany teo any aminao, dikan'izany mila mailitsika. Fa anjara fitahinanao io, fangalariny olona io, misy karazana destiné anao, misy karazana transaction, misy karazana échange mitranga eo amin'ny fiainanao. Donc mila récupérena zany, satria mitomany izy teo any aminao, fa tsy tiany le olona mitondra anazy io satria anao io. Dia mila jerevantsika tsara zany zay. Dia ny farany raha manofy indray ianao, ohatran'ny hoe any amin'ny maternité na hoe any an-trano tsy fantatro, fa mahita olona indray ianao teraka, tsy ianao no teraka, satria raha ianao no teraka dia izy hoe mahazo andraikitra vaovao ianao, mahazo fanomboana vaovao eo amin'ny fiainanao. Fa raha mahita olona ianao teraka iny olona iny dia isy fitahiana be hitranga eo amin'ny fiainan'iny olona iny, misy dingana ngeza be manambara fitahiana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'iny olona iny. Izay nofy mahakasika ny zazakely. Araka ny teneniko teo dia izao hoe mila mamotika tsika,
raha vao ratsy fambara ratsy araka n'izay rehetra ny tany saina teo dia mila mianatra zany ianao dia mijery hoe ratsy ty sa tsara. Rehefa tsara kosa dia angatana ny herin'Andriamanitra hiasa ao anatiny iny, angatana ny rano Jesosy andrakotra an'iny mba hanatanterahana an'iny mba ho vonaitr'Andriamanitra. Izay ny mahakasika ny nofy fa amarana ny fandarana antsika amin'ny alalan'ny vavaka androany. Raha eo dia misaotra anao indray zany amin'ny fampianarana androany. Misaotra Tompo satria tsy mety tokoa manko raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Satria ringana ny olona Jesosy noho ny tsy fampiany fahalalana. Dia misaotra fa nampianatra anay zava-baovao indray ianao androany, ary raha marina no fantatray Jesosy dia marina indray no manafaka anay androany. Ka dia isaorana indrindra ny anaranao ny amin'ireo fampianarana isan-karazana manoloana ny nofy manodidina ny ankizy kely sy ny zazakely. Androany izay Jesosy mangataka ny famondramponao raha mbola misy tamin'ireo nofy ireo, na oviana na taiza Jesosy, ka mbola mamatotra amin'ny fiainanay tsirairay avy ireo, mbola miasa manan-kery amin'ny fiainanay ireo hatramin'ity anio ty, dia amin'izao alina zao zay nahafantarany marina zao dia androany Jesosy mangataka ny famondramponao. Aoka ny dranao hamotrika an'izany, aoka ny dranao hanrava an'izany, aoka ny dranao hanongotra an'izany. Mamondrafo Jesosy ninina fahotana, ninina kitotoa, ninina tandrevaka. Mamondrafo Jesosy ny amin'ireo karazana varavarana ny sokatra rehetra. Mamondrafo Jesosy ny amin'ireo karazana fomba rehetra nahafahan'ny fahavalo miapanga anay ka manafika anay ao anatin'ny nofy, fa tonoko ny ranao mamotrika androany. Ka ninina ireo karazana nofy mitondra blocage, mitondra fahatarana, mitondra fahafatesana, mitondra fanilikiliana, mitondra fahamaimbona, tsy fahavanona, fandamoahana. Dia tonoko ny ranao Jesosy mamotrika an'ireny, dia manavao an'ireny, manome aina an'ireny indray. Satria ny ra dia aina dia tonoko amin'ny anaranao Jesosy, fa ny ranao mamadika an'ireny nofy ireny mba ho amin'ny fahatsarana ho an'ny tsirairay avy. Ka ny fahafatesana dia hosoloanao fahavelomana, fananganana, ny blocage sy ny fahatarana rehetra dia soloanao fanatanterana sy fanafainganana ny amin'ireo karazana valim-bavaka. Ny loto rehetra Jesosy soloanao fahitam-pity, nosotrao no hanome fanavahana indray. Mangataka izay Jesosy ianao mihitsy ny ampitsombadika ny tantara rehetra manomboka androany, dia ireo karazana nofy ratsy rehetra izay nanjakazaka teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy afatra ireo fanahy ratsy rehetra izay niasa tao ambadika an'ireny hatramin'izay ka hatramin'izao anio zao. Afatra amin'irano Jesosy ireo fanahy ratsy ireo, miala daholo ireo karazana didy izay nanorana anareo niasa teo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy lasinareo dia dina tsy miverina intsony. Dia mangataka koa izay Jesosy ireo nofy tsara rehetra, ireo fambara tsara rehetra misy taminay Jesosy, nefa nandray fanambarana hoe teraka somatsara, mitotro zaza dia falifaly, nofy mitotro zaza dia matory ao anatina fitsarana tanteraka. Jesosy mamondrafo satria tena raharaha mihitsy any tsy fahalalana. Mamondrafo Jesosy ny amin'izay rehetra kitoto sy tandrevaka, mahatonga anao tsy mbola afaka natanteraka an'ireny hatramin'izao, nefa ianao efa nanome fanambarana hoe hitanay, hatanteraka izay nangatanay. Dia androany Jesosy aoka ny dranao anadio ny amin'izay rehetra fomba mampetipetina anay, mandoto anay, manakana anay, tsy handray ny planinanao eo amin'ny fiainanay. Dia nerinao Jesosy hanomboka hiasa ty anatinay, ianao nitaridalana anay, ianao nitantana anay, ahafahanay mandeha araka ny planinanao Jesosy. Asio fifohazam-panahy tsy anatinay, omeo tolotsaina izay, omeo fahazavan-tsaina izay Jesosy. Hatonga anay tsy ho varimbarena, fa tena hiazona ny anjaranay, androso amin'ny kery
hidiranay ao ampilananao indray. Dia tanterao aminay Jesosy izay rehetra efa nokasainao anay. Mety efa ela be Jesosy, fa aoka Jesosy ianao ny anafaingana ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasanao angenao izy ianao. Androany izay Jesosy miverina aminao, dia tovy aminay arak'izay efa nokasainao izay rehetra anjara voatendry tokony anay, ka nambaranao tao anatin'ny nofy. Fa amin'ny anaranao kosa izay Jesosy, mamatotra andreo fanahy ratsy rehetra, dia mandrindrina ny varavarana rehetra, ary mamatotra fanampamalifaty rehetra koa tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay, ny fianakaviana, ny namanaman-tsakaizy, izay rehetra mifanerasera aminay, na ankolaka na mivantana, ny ara-panasy ny ara-nofonay rehetra, ny mpanasoanay rehetra sy momba azy, ny fanananay rehetra, na an-tsana tanàna, indrindra fa ny anjara fitena sy fahasoavana, valim-bavaka, anjara rariny sy tsindritra tokony anay. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany, dia misaotra Jesosy ny amin'ny asa mahagaga izay ataonao amin'ny fiainanay, ao ambadika ny fahafantarana amin'ny marina indray androany. Dia misaotra fa miasa ianao, misaotra fa manokatra lalana ianao, misaotra fa matateraka izay rehetra nikasainao ianao, ary mamotika sy mandevona ny asan'ny fahavalo rehetra kosa izay nangeja sy namatotra ny fiainan'ny zanakao malalana. Satria ianao dia miteny mihitsy hoe tsy sitrakao ny hampalahelo na hampahoro ny zanak'olombelona. Dia misaotra Jesosy fa miasa ianao dia tsisy mazaka, mba tenao vonaitry ny anaranao ny antom-pisinay, ka dia misy andrata indray ianao Jehovah Tompomaro amin'ny fiainany tsirairay avy indray, amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen, amen, amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fandaharana androany, mankasitraka rehetra koa, mankasitraka antsika rehetra koa izay nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Antenaiko fa hanampy ianao izay fandaharana izay, dia ny tompony hitanao, ny tompony hitahiry izay rehetra noraisinao teto, ary indrindra hampiroborobo sy havokatra izay rehetra noraisinao teto amin'ny fanatrehany tamin'ity anio ity, mba tonga anao amo be ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika rehetra, dia manolana fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy, dia manome fotoana antsika indray amin'ny herinany toy izao. Veloma tompoko.